Faly miarabantsika tsirairay afindray tratro alatsinainy fa 10 volana Novambra izao. Miarabanao isotokantrano izay manjosy manaraka izao fandaran'izao hatrany naiza naiza toerana misy anao, naiza naiza faritra misy anao, naiza naiza ihany koa ary namanao ahoana no ahoana no toe-javatra misy aminao dia irina tokoa fa mamaly vavaka ny tompontsika ary manomana zavatra tsara ho antsika hatrany. Koa rezo arany dia rezo ny saina koa mahita ny zavatra rehetra ny tompontsika ary manao antsika ho mpanjesy. Alohan'ny derantsika ny mofinainana io dia vavakisika. Tompo dianay io isoaranay raha-poeratsaina ianao satria mbola manaiky araka aminay eto dia mitondra mbavaka manokana ny mpanomponao izay miaino izao fandarana izao. Azavela rery izy fa hiatrika zavatsarotra amin'ny terinandro ity dia ianao ane ilay nanome fanantenanao anay, ilay manao hoe tsy hanan-java-mahory tokoa izay miaraka aminao dia ho eo aminao mandrakariva ary hitondra fandresenao anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hery ny toetra tsara. Alaina amin'ny Romana 5:1 sy 2 manao hoe aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, tamin'ny alalany koa no efa nazahoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, amen. Tsy nanome tokotsy akory Kristy fa zavatra mora ny hahatratrarana ny fahatanterahany toetra mampanahy. Ny toetra mampanahy ambony dia azo noho ny fiezahan'ny tena manokana amin'ny alalan'ny fahamendrehana sy ny fahasoavan'i Kristy irery ihany. Manome antsika ny talenta sy ny fahaizan'Andriamanitra. Rehefa avy eo kosa dia anjarantsika ny mamolavola ny toetra mampanahy. Tolona tsy hakojanona izany zavatra io, tolona tsy hakojanona no enti miady amin'ireo foronana nolovaina tany aloha. Tokony hodinitsika akaiky ny tenantsika ka tsy avelantsika hisy lafiny na dia anankiray aza tsy ho voaisy ao anatin'izany. Hanampy ny olona izay mikatsaka amin'ny finoana tsy azo zongozonina izany fahatanterahany toetra mampanahy izany ary hanampy an'izany ireo anjelin'ny lanitra dia ireo izay hahatratra ny fahatanterahana eo amin'ny fampiasana azy. Hoy Kristy amin'izay rehetra mirotsaka ao amin'izany azy izany manao hoe eo ankavanana hanampy anao aho izy. Rehefa miara-miasa amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapon'ny olona dia manan-kerindrindra izany. Ninonina tokony hatao noho ny baikony dia mety ho tanteraka noho ny heriny. Ny baikony rehetra dia samy teny fikasana avokoa izy ireny. Ny fanehoantsika eo amin'ny fisainantsika ny toetra mampanahy Kristy dia fiarahantsika miasa aminy eo amin'ny asa famonjem-panahy. Ary arakaraka ny mahalehibe ny faritra iasan'ny hery avy amintsika ny habetsahany soa mety ho vitantsika. Tsy fantatsika izay vokatra hoentin'ny andro anankiray, tsy fantatsika ihany koa izay vokatra mety hoentin'ny ora anankiray na ny fotoana kely anankiray ka na oviana dia tsy manomboka andro anankiray isika raha tsy manankina lalantsika amin'ilay raintsika izay any an-danitra. Tahaka izao ataontsika izao, voatendry hiambina antsika ny anjely ka raha mitoetra ao amin'ny fiambenana isika dia ho eo ankavanantsika izy ireo amin'ny fotoana rehetra izay misy loza. Rehefa tadididomidoza tsy fantatsika isika ampiasa hery mitarika ho amin'ny ratsy dia ho anelantsika ireo anjely ireo hanosika antsika ho amin'ny lalana tsaratsara kokoa hatrany hifidy ny teny ataontsika ho antsika sy hitantana an'izay ho ataontsika. Raha fihezana izany dia manao izay hahatonga antsika ho mpanjesy mandrakariva. Iren'Andriamanitra tokoa manko isika mba tsy ho lavo andaharana, mba tsy ho kivy andaharana ary mba ho tody ny amin'ny tanjona dia mba ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay voamanin'i Kristy antsika. Ikany izany mba ho tanteraka aminao sy ny fianakavianao sy ireo amin'ny tokantrano misy anao hatrany, amen. Malala tsara indrindra misaotranao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra iray eo satria
niranay mandrakariva ianao ary mandefa nitafiky ny lanitra ianao mba hanovo hery anay tian'ity ara dia aoka izany hery zany no eo aminay ka raha hiala eto izay hitraka satria ianao eo anilanay mampahery anay mandrakariva ka andeha ho amikery tsy hatahotra satria manana anao mpanjesy aminaran'i Jesosy amen.